Talata fahavalon'ny volana martsa taona 2024 manatitra ny araba tonga kilasy tongovavy atonga soindray ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitry ny NBS manasanao mpanajana ny tenako anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany ety Ampiandohana dia miaraba manokana ny vehivavy rehetra natratra ity andro maneran-tany sy natokana ho an'ny vehivavy ity. Ifantoka betsaka amin'izay fankalazana ny andro ny vehivavy izay ny fampahalalam-baovao amin'ity anio ity. Andro iray sampirenena natokana hanomezan-danja ny tolona ho an'ny zo ny vehivavy indrindra amin'ny fampihenana ny tsy fitoviana eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy ny andro ny valo martsa. Niainga avy tamin'ireo tolona ho an'ny vehivavy natao tamin'ny kontinanta Européenne sy Amerikana izany ary izao tonga ankalazaina isan-taona izao. Mitatitra ny vaovao avitra Sondraibe sy Mathieu Princy. Ny 20 martsa 720 nisy ny fihetsiketsehana nataon'ireo vehivavy mpiasa madinika tao amin'ireo orinasa fanenonan-danja tany États-Unis izay nitakiany hanatsarana ireo fepetra sy tombotsoany amin'ny asa ataony. Niteraka fifandonana teo amin'ireo vehivavy mpanao fihetsiketsehana sy ny mpitandro filaminana nefa izany ka nisy mihitsy ny ainana fohy. Tozary angano nandraisana ity fotoana ity hoy ny mpahay tantara iray Françoise Pack satria dia tsy noresahany gazety tao États-Unis akory ity hetsika lehibe ity. Tao États-Unis hatrany rehefa nanao antso ny antoko sosialista Amerikanina dia nisy ny fankalazana ny 20 febroary 1709 ny National Women's Day na andro pirenena ho an'ny vehivavy. Nitoy izany ka ny volana Aogositra 1709 dia nankalazaina voalohany ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tao reny fitakina nataon'ny Clark Zetkin. Narahany International Socialiste des Femmes ny 20 martsa 1709 nitakina zo maro izany toa ny zo ifidy, ny zo iasa ary ny hanafoanana ny fanavakavahana ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny asa. Clark Zetkin dia vehivavy Alemanina nitarika ny International Socialiste des Femmes nandritry ny taona 1709 ka hatramin'ny taona 1710. Tamin'ny taona 1710 nipoaka ny ady lehibe voalohany. Ny andro ny 20 marsa dia andro iray natokana ho fitsangatsangana ny vehivavy manohitra ny ady na vehivavy mijoro sy maneho ny firaisan-kina iraisam-pirenena manoloana ny ady. Teo nanomboka nisy ny famorim-bahoaka sy ny hetsika maro natokana ho an'ny fitakiana izany isan-taona. Tao Russia ny 20 martsa 1710 no andro nosafidian'ireo vehivavy maty vady vokatry ny ady lehibe voalohany nitakina ny fandriam-pahalemana sy ny sakafo ho an'ny ankohonany. Ny 20 martsa 1710 no namoaka fanambarana i Lénine fa hatokana ho andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy ny andro ny 20 martsa. Nijanona ho an'ny firenena tatsinanana mpiara-dia amin'ny Russia ihany aloha ny fankalazana io andro io. Raha tsy voafaritra mazava izany ho an'ireo firenena tandrefana fa saika ny fangaro tamin'ny fetin-dreny hatramin'ny taona 70. Toa ny tao Quebec izao dia ny taona 1710 vao nisy ny fankalazana ny andro ny 20 marsa. Raha tamin'ny taona 1710 no nankalazaina tamin'ny fomba ofisialy ny tao Frantsa nandritry ny fitondrany François Mitterrand. Ny antso ny firenena mpikambana rehetra ny firenena mikambana ny 20 martsa 1710 mba hiara-kalaza ny andro ny 20 martsa ho andro ny firenena mikambana ho an'ny zo ny vehivavy sy ny fandriam-pahalemana iraisam-pirenena izay natsony rehetra hoe andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Iray amin'ireo andro iraisam-pirenena 720 nakatoavin'ny firenena mikambana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy. Misy arak'izany lohahevitra isan-taona mpanjinina entina hankalazana ny andro ny 20 martsa ka ho an'ity taona ity dia nosafidinany hoe fitovian'ny lahy sy ny vavy anio ho ampitso maharitra. Fomba maro no nanehoana ny fankalazana ny 20 martsa maneran-tany. Satria nanatanteraka izany avokoa ireo firenena maneran-tany fa ho an'ny aty Afrika manokana dia nentina nampivelarana ny serasera sy ny fahaiza-manao eo amin'ny samy vehivavy no nisongadiny. Avitra Sondraibe sy Mathieu Princy Atrantry mitatitra ny vaovao. Tamin'ny taona 2012 nitsingerin-taona fahazato taona ny andro iraisam-pirenena ny vehivavy nahatonga fankalazana maro manerana izao tontolo izao ary mihoatra noho ny mahazatra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tamin'izany. Amin'ny ankapobeny dia tsy afaka misaraka amin'ny fankalazana ny diabe izay anehoan'ny vehivavy firaisan-kina amin'ny fiarahamonina. Herinandro mialoha dia efa hita ny fanomanana ny hetsika maromaro manerana izao tontolo izao. Toa ny tao Lovingy izay nitondrana resadresaka niaraka tamin'ny vehivavy manodidina fandraisana andraikitra sy ny fampivoarana ny firenena. Maro ireo tovovavy nandray anjara tamin'izany resadresaka izany. Fa teo ihany koa ny hetsika izay nataony tao Cameroun izay nanao hetsika ara-panatanjahantena sy dinidinika anarahana fifampizarana teo amin'ny samy vehivavy. Santionany ihany ireo fa maro ny hetsika nisy teo amin'ny firenena maro manerana izao tontolo izao.
Ho an'ny Ukraine manokana dia nangataka ny mba hitsara ny ady any an-toerana izy androany. Endrika izay nanesorana ireo vehivavy sy ankizivavy tany an-toerana manoloana ny ady misy amin'izao fotoana izao. Mbola isan'ny antony goavana manakana ny fankalazana ihany anefa ny fisian'ny valinaretina Covid-19 eto amin'izao tontolo izao. Raha toa ka maro tamin'ireo vehivavy malagasy no naray anjara amin'ny fifampizarana sy firesahana amin'ireo teratany vahiny amin'ny alalan'ny internet, entina indrindra hanatsarana ny ady sy ny hanamafisana ny paikady hampiroboroboana ny ady amin'ny zon'ny vehivavy eto amintsika. Anisy tanireo nankalaza ny andro ny valomartsa androany ihany koa isika teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny fikambanan'ireo vehivavy manana fahasembanana. Tsy miravoravo tanan'izy ireo amin'ny fiatrena ny fiainana andavanandro, enina dia mbola tsy tena misitraka anjonjy araka ny tokony ho izy aza eny anivon'ny fiarahamonina. Mitatitra ny vaovao Njava Andriamahefa eo amin'ny sariny Tahiriny Aina. Fanilikiliana amin'ny endro maro samihafa izay miendrika fanitsakitsahana zo, ireo matetika no miaritra amin'ireo vehivavy manana fahasembanana eny anivon'ny fiarahamonina eny. Fanirian'izy ireo anefa ny mba hitovy amin'ny vehivavy rehetra izay efa manomboka mivelatra amin'ny sehatra maro samihafa, na ny lafiny arakasa izany na eo amin'ny fandraisana andraikitra eto anivon'ny firenena. Dia mbola tsy tanteraka araka ny tokony ho izy izay fisitrahana ny zo izay. Ny antony dia tsotra fotsiny ihany satria izahay manana fahasembanana na lahy io na vavy dia manana filana manokana izany vokatr'ilay fahasembanana, ary izay filana manokana izay dia tokony ho jerena izany miteraka fahabangana ao aminay, ka izay banga izay dia tokony ho fenoina ahafahanay izany misitraka ilay zo. Dia nefa izay le amenona ilay banga izay mbola tsy tsapan'ilay mpitondra fanjakana, mbola tsy azon'ilay fiarahamonina, dia izay mampatonga anay izany miteny mandrakariva foana hoe mbola tsy voahaja ilay zon'olona manana fahasembanana. Tsy mitaretana miketraka nefa ny vehivavy manana fahasembanana manoloana ireo herisetra sy fanilikiliana mahazo azy ireo, mijoro ny fikambanana ary manao ny fomba rehetra mba hampitovy zo ny vehivavy rehetra. Dia manampy an'ilay vehivavy sembana izay mitondra anazy any amin'ireny birao am-panjakana isan-karazany satria misy an'ilay vehivavy sembana tsy fantany hoe aiza ny tokony aleha, menatra izy ny andeha, dia izay ny ijoroan'ilay fikambanana hoe manampy, ary indraindray ary arakaraka ny zava-misy dia ny afamina mihitsy ny miantoka ny volalany amin'ny resaka ilay hoe démarche juridika izay zany. Fa izay za tsy miteny hoe isaky ny misy izay dia miantoka foana ny afamina, fa arakaraka ilay tranga zany. Dia izany zao dia tena hoe zavatra azo sapaitana efa nataon'ny fikambanana. Ao ihany koa ohatra hoe vehivavy sembana efa 5 taona tsy manana karapanondro, dia anjaranay zany no manampy an'ilay vehivavy sembana mba hanana ny karapanondro, manao démarche eny amin'ny fitsarana na le jugement supplétif sy ny sisa, dia izany zany anisan'ny hoe fanampiana vatana ny vehivavy sembana. Misa enjato mo ireo mpikambana ao anatin'ny fikambanana ny vehivavy manana fahasembanana manerana ny nosy. Nakalaza ny andro ny valomaritra izy ireo androany, ary nandritra izany no nanolorana ity bofy mobile ity ho an'ny fikambanana izay fiara-miasa teo amin'izy ireo sy ny fikambanana tsy miankina iray. Ao anatin'ny ady atao amin'ny sy ny fitovinjo eo amin'ny lahy sy ny vavy ny fisitrahana fampianarana, antoka iray tsy azo hitovirana amin'ny fampandrosoana izany, kanefa na dia nisy aza ny fiakarany tany ankizivavy ny trantsekoly maneran-tany, dia mbola olana goavana ihany izany ho an'ny ankamaroan'ny firenena afrikana. Avitra Sondrabe, Mathieu Princy. Isan'ny nampinga fototra amin'ny fampitovinjo sy ny leta eo amin'ny lahy sy ny vavy ny fampianarana. Mbola andalina hatrany ity ady ity na dia efa nahita-piakarany azo tsapahitanana aza ny fampianarana ireo vehivavy maneran-tany. Efa hita sotro izany amin'ny tatitra ataon'ny UNESCO sy ny UNICEF mikasika ny fitombon'ny fisoratana anarana ny an-tsekoly ataon'ireo ankizivavy. Nanomboka ny taona 5,790 izao dia ny ampy 20 tapitrisa ny ankizivavy ny soratra anarana tamin'ny fampianarana ambaratonga voalohany sy faharoa, izay 90 ankizivavy eo amin'ny 100 ankizilahy. Raha mitovy isa ho an'ny lahy sy ny vavy ny taona 2014 araka ny tatitry ny UNESCO hatrany. Nahitana fitombony lehibe izany ho an'ny tao Azia Atsimo, indrindra fa i Inde. Teo anelanelan'ny taona 5,790 sy ny 2014 dia nitombo ny isanjato ny firenena mahatratra 450 ho 520 amin'ny fanabeazana fototra, ary 570 ka hatramin'ny 150 amin'ny ambaratonga faharoa, raha 300 ka hatramin'ny 420 amin'ny sekoly ambaratonga faharoa. Ho an'ireo firenena 450 manana tatitra ho an'ny taona 2000 sy ny 2012, ny taham-pavitrihana voalohany dia ny hatsara aingana kokoa ho an'ny zazavavy noho ny an'ny zazalahy. Eo amin'ny ampahatelon'ny firenena 420 manana tatitra ho an'ny taona 13 sy ny 2012, ny zazavavy dia azo inoana kokoa noho ny ankizilahy nahavita fianarana ambaratonga voalohany.
Maneran-tany, nisanjatony vehivavy mianatra injeniera na teknôlôjia ny fampahalalam-baovao sy ny fifandraisana na ICT dia latsaky ny 520 isanjato any amin'ny 27 firenena. Raha ny tombo 270 ny anjaran'ny vehivavy amin'ny fampianarana sy ny fanofanana ara-teknika sy arakasa, saingy vitsy ny vehivavy mikatsaka asan'ny informatika. Ho an'ny eto Madagasikara manokana, ny taona 2024 dia notolorana fitaovam-pianarana sy boky fianarana ny mpianatra rehetra tamin'ny fiandohan'ny taom-pianarana. Ity politika ity dia nanampy betsaka tamin'ny fisondrotan'ny taham-pidirana an-tsekoly. Tsy salasalana fa nandroso ny sehatry ny fampianarana teto Madagasikara tao anatin'ny 10 taona. Saika afaka niditra an-tsekoly ambaratonga fototra avokoa ny ankizy rehetra ary voahaja ny fitoviana. 720 isanjato ny mpianatra amin'ny ambaratonga fototra dia vehivavy avokoa. Nitoehatrany io fitoviana io hatramin'ny taona 2020 raha ny navoakan'ny avy eo anivon'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena. Manatombo hatrany ny tahan'ny zazalahy tsy mianatra noho ny zazavavy raha ny sokajy taona 5 ka hatramin'ny 14 taona eto amintsika raha ny voalazan'ny UNESCO. Raha eo amin'ny 15 taonany kosa ny zazavavy vao miala an-dakilasy. Antony maro izay mbola tsy ahitam-baolana mahatonga io fialan-daharana io. Saika i Afrika subsahariana mihitsy no misedra ity olana amin'ny fampidirana ny ankizivavy an-tsekoly ity. Mifandraiky amin'izay vaovao izay atranitra mbola misedra olana eo amin'ny sehatry ny asa ny vehivavy manerana izao tontolo izao. Na efa tsy amin'ny 570 taona ny nanomboany azy ary dia mbola ambany hatrany ny tahan'ny vehivavy hita eny anivon'ny sehatry ny asa. Latsaky ny iray isanjato hatreto ny fitombon'ny fandraisan'ny vehivavy andraikitra eo amin'ny sehatry ny politika maneran-tany fanadihadiana. No amafisin'ny firenena mikambana tamin'ny 770 ity andro ity. Ity andro ity dia mirakitra hetsika maromaro manerana izao tontolo izao. Ao anatin'izany ny fametrahana tanjona, ankalazana ny fandroson'ny zon'ny vehivavy. Raha ny fitovian'ny lahy sy ny vavy no iray amin'ireo tanjona lehibe amin'ny fandaharana asa 320. Ho an'ny fampandrosoana maritra ny soniavin'ny firenena mikambana ny taona 2012 dia mbola tsy nahavita ny tolona ho an'ny fitoviana eo amin'ny asa ny vehivavy hatreto. Na dia eo aza ny firoborobon'ny vehivavy miditra amin'ny sehatra asa maro maneran-tany dia azo lazaina fa mbola ambany ny tahan'izany. Ny tsy fitovian'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny tontolon'ny asa dia mbola hitan'ny baribary ihany ankehitriny. Ohatra amin'izany ny fahasamihafan'ny karama ho an'ny toerana mitovy izay adivan'ireo vehivavy varotra hatrany ny amin'ny tokony tsy hisian'ny fanavakavahana. Raha toa mandray anjara asa eo amin'ny 50 isanjato eo izy ireo maneran-tany dia maro ny tsy fitoviana hita. Raika amin'ny 20 isanjato monja amin'ny mpiasan'ny Afrika avaratra sy afovoany atsinanana ny vehivavy miasa. Raha ampitaina amin'ny any Azia atsinanana, Afrika atsinanana sy atsimo Sahara izay mahatratra amin'ny 13 isanjato. Raha eo amin'ny sehatry ny politika dia firenena 20 ihany no ahitana vehivavy mitondra fanjakana hatrizay. Raha firenena 70 no mbola tsy nitarihan'ny vehivavy mihitsy. Firenena 10 ihany no manana vehivavy filoham-panjakana, raha 13 ihany no manana vehivavy filohan'ny governemanta. Efa manomboka miditra tsikelikely eo amin'ny sehatry ny politika ny vehivavy any ivelany. Ohatra faingo 2 isanjato ny fitomboan'ny taham-pitoviany leta eo amin'ny sehatry ny politika ho an'ny lahy sy ny vavy. Fitomboana izay miadana dia miadana, toy izay ihany koa ny eo amin'ny sehatry ny asa amin'ny ankapobeny. Iverenantsika kely ny vaovao mahakasika ny fampianarana tsy ampy ny atsasa manila ny zaza malagasy 3 ka hatramin'ny 5 taona no voasoratra anarana any amin'ny ambaratonga fototra. Antony mahatonga izany ny fahasahiranana mianjady amin'ny ray aman-dreny fa indrindra ny tsy fampiny tosika avy amin'ny fanjakana eo amin'ny tontolo ny fanabeazana. Mitatitra amintsika ny vaovao Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Princy. Ny 300 isanjato ny zaza malagasy 3 ka hatramin'ny 5 taona ihany no voasoratra anarana any amin'ny sekoly ambaratonga fototra na ny préscolaire. Mahery ny telo tsy iray tapitrisa kosa ireo tsy misoratra anarana akory any amin'io ambaratonga io. Mbola ambony ny tany tsy fidirana ny sekoly eto amintsika kanefa dia niakatra ny tahan'ny fialanandaharana indrindra tao aorian'ny sy ny valinandretina Covid-19 teto Madagasikara. Antony anisan'ny mahambony io tany tsy fidirana ny sekoly io ny tsy fampiny tosika avy amin'ny fanjakana foibe. Enisanjato ny teti-bola amin'ny Ministeran'ny Fanabeazam-pirenena ihany no natokana ho amin'ny fampianarana any amin'ny ambaratonga fototra. Tsy ampy ny atsasa-manila an'ireo mpianatra nandalo tany amin'ny ambaratonga fototra no mbola tonga manohy ny fianarany any amin'ny ambaratonga faharoa. Ireo mpianatra any amin'ny tontolo ambanivohitra no tena ahitana izay fitsoan-daharana any an-tsekoly izay. Ary saika lasa manao asa tsy mifanaraka ny taonany avokoa ireny ankizy mialan-daharana ireny. Ankoatra izay, anisan'ny mahatonga ny ankizy ialan-daharana any an-tsekoly ihany koa ny fahasahiranana mianjady amin'ny ray aman-dreniny, indrindra tao aorian'ny fandalovan'ny rivo-doza ny CCS teto amintsika. Voakasika manokana amin'izany Mananjary.
lasa mirona tsy fidiny amin'ny fitadiavana asa ny ankizy tsy ampitaona noho izany. Any mananjary ankehitriny dia misy zaza tsy afaka mianatra satria raha avy ny tranony tsisy azo raisina tao anatin'ny tranony fa lasa ny rivotra, lasa ny rano dia vokany dia lasa te-hitady asa ty Antananarivo ilay ankizy. Mbola 12 taona monja ary mbola kilasy faharoa na hoe seconde. Dia izay ny antony nahatonga anay vokatry ny fitaraina any amin'ny faritra Mananjary, any Savato, any amin'ny faritra Nosivarika. Dia nanapa-kevitra izay hoe andeha hamonjy an'ireo trabony. Hatreto tsy mbola hita mazava ny paikady apetraky ny mpitondra manoloana io olana tsy fidirana an-tsekoly io. Saika ireo fikambanana tsy miankina sy vondrona iraisam-pirenena ihany no hita mirotsaka manampy ny ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny zanany any an-tsekoly. Nantosika fanampiana ny mpianatra tamin'ny alalan'ny fanomezana fitaovam-pianarana aza izay nataon'ny filoha Marc Ravalomanana tamin'ny fotoam-pitondrany tsy hita intsony amin'izao fotoana izao. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray niakatra fampanoavana teny anivon'ny fitsarana nosy androany ny filohan'ny sindika ny mpiasan'ny CNAPS. Nanotrina azy ireo teny an-toerany mpiara-miasa aminy niaraka tamin'ireo sindika maro mivondrona ao anatin'ny Solidarité Syndicale de Madagascar na ny SSM izany teny an-toerana Nzava Andriamaefa sy Tahiriny Aina. Tokony tamin'ny 12 ratoandro teo no nalefa teny anivon'ny fampanoavana Izozo Andriamiaja filohan'ny sindikany mpiasan'ny CNAPS rehefa notazomina nandritra ny andro maromaro teny anivon'ny cybercriminalité. Hatramin'ny nanaovana ny fanadihadiana teny an-toerana mbola tsy nisy nipika ny vaovao avy amin'ny fitsarana. Tazana teny manodidina kosa ireo mpiasan'ny CNAPS sasany miaraka amin'ireo sindika maromaro mivondrona ao anatin'ny SSM. Tsy nety niresaka tamin'ny mpanao gazety anefa ireo mpiasa ireo, saingy raha nifantara dia arany tsindritry ny raha matahora avy amin'ny mpampiasa izy ireo ka matahotra mafy. Zavatra mampalahelo anay fotsiny dia tsotra hoe ireo mpiara-miasa amin'ny ao amin'ny CNAPS tena matahotra daholo amin'izao fotoana izao. Na ny hitantsika ara hoe na ny mijoro eo alaina sary ara dia matahotra ary tsy misy mahasamy teny tsy hainay izay raha matahora izay any ambadika any zany. Izay zavatra izay no mampalahelo hoe ianao ange eo amin'ny toerana io mandalo ireo mpiasa ireo mijanona eo foana. Maninona le fahafahan'le olona izay voalaza ao anatin'ny constitution article 31 no milaza ny fahafahana miditra syndika dia maninona no tapenana sahala amin'izany ny fahafahan'ny olona. Zay zavatra izay zany no mahatonga anay ato ny Solidarité Syndicale de Madagascar midénoncer ary tsy manaiky zavatra ohatr' izany kosa satria zofototry ny olona mihitsy. Ary raha milaza tany-tandalana zany dia tafiditra ao anatin'izany ny fanajana ny fahalalahana ara-tsindikaly ka sy ny fahalalahana maneho hevitra. Dia veriko hoe mihemotra isika raha ohatra ka ohatr' izany ny zavatra misy. Andro maromaro taorian'ny voan'ireny dossier mikasika ny fanodiko-tonam-bola eo anivon'ny CNAPS ireny mbola tsy nandrenesam-peo hatramin'izao ny fitonam-panjakana malagasy. Ny fiaina ara-tsosialy ny mpiasa malagasy mihitsy anefa no tanindin-doza amin'izao fotoana izao. Sapanasa eo ambany fiadidian'ny ministera ny CNAPS, izany hoe sapan-draharaha-panjakana ihany zany na tiana na tsy tiana ny CNAPS ary ny fanjakana no mametraka ny conseil d'administration ao anatin'izany zavatra izany. Dia manana anjara lehibe zany ny fanjakana raha efa mivoaka zavatra sahala amin'ireny anjarany no mampanao inspection na audit ny fitantanana ao anatin'izany mba ialana amin'ny resabe. Takin'ny SSM matrany araka izany nisian'ny fanadihadiana lalina mikasika ity raharaha ity. Volam-bahoaka hoy izy ireo ny volan'ny CNAPS fa tsy misy volam-panjakana na dia kely aza ka tokony isy ny mangarahara mba hampilamina ny sain'ny mpiasa sy ny vahoaka entina. Andrasana moa ny toy ity havavao ity. Raha ny vaovao voaray io arivo io dia nahazo fahafahana vonjimaika ilay filohan'ny sindika ny mpiasan'ny CNAPS. Fa mbola lavitra ny ezaka mahakasika ny ady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy eto Madagasikara. Maro anefa ireo fikambanana mijoro sy milaza fa miady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy saingy toa tsy mitondra vokatra tsara aloha izany hatreto raha ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina no jerena. Nanao ny fanadihadiana Onjalalaina Rainavomanana nandrindra ny sary Andry Rakotomalala. Vehivavy malagasy iray amin'ny 4 no milaza fa efa niara-ny herisetra ara-batana nataon'ny vadiny raha nivaly ny fanadihadiana nivoaka tamin'ny taona 2024.
nahitam-piakarana nefa io is io nandritra ny vanim-potoana ny fihibohana raha nivaly ny fanadiadiana nataony avy eo anivon'ny fédération pour la promotion féminine et enfantine na ny FPFE. Nivaly polisy anjaton'ireo vehivavy nanaovana fanadiadiana no nilaza fa niara-ny erisetra nandritra ny fihibohana. Natratra ena amin'ny dimampolo isanjato kosa ireo niara-ny erisetra ara-batana ary 17 isanjato ny erisetra ara-ekonomika. Matetika nefa tsy mahasamitorika ireny vehivavy ara-ny erisetra ireny noho ny antony maro samihafa. Anisan'izany ny tahotra mitondro-molotra mety ataon'ny mpiara-monina. Raha ny tsapa dia toa tsy maharo ny vehivavy ara-ny erisetra ny lalàna mahakasika ny erisetra eto Madagasikara ary izay no anisan'ny mampirongatra ny erisetra miseho amin'ny endriny maro samihafa eto amintsika. Ary koa mahatonga ireo vehivavy niara-ny erisetra tsy asa hitorika. Indraindray aza ilay efa niara-ny erisetra indray no anaovana antsojay mba hampanginana azy. Voahitsakitsaka ny zo sy ny asina mahavehivavy ary hatreto tsy mbola misy mitondra vokatra tsara amin'ity ady amin'ny erisetra mianjady amin'ny vehivavy ity ireo hetsika maro samihafa mifandraika amin'izany. Tsy mbola ampy ny fampahafantarana ny lalàna miady amin'ny erisetra eto amintsika. Raha ny hita dia isaky ny valomarotsy ihany matetika no misy ny fampahafantarana ny lalàna miaro amin'ny vehivavy amin'ireo erisetra mety anjady aminy. Tsy vita ao anatin'ny iray andro anefa ny fampahafantarana izany ary anjara ndraikitry ny ministeram-piano manao izany mba hisitrahany vehivavy rehetra ny izony. Variana amin'ny fanaovana hetsika fankalazana ny ankamaroan'ny olona rehefa andron'ny vehivavy any ka ny zava-dehibe tokony hampahafantarana azy ireny indray no adino. Fa anisan'ny tafiditra ao anatin'izay erisetra mianjady amin'ny vehivavy izay ihany koa ny kolikoly ara-pananahana. Eo anivon'ny toeram-piasana sy ny anjerimanontolo ny tena ahitana izay trangana kolikoly ara-pananahana izay. Toy ny erisetra mianjady amin'ny vehivavy rehetra, vitsy ihany koa no mahasamitorika ny trangana kolikoly ara-pananahana mianjady aminy. Ny Ray Apately ny vehivavy nanaovan'ny Transparency International fanadiadiana tamin'ny taona 2024 no nilaza fa efa niaran'izay endrika kolikoly izay indray mandeha tao anatin'ny fiainany. Tsy misy afa-tsy ny 5 isanjaton'ireo ane nefa ny nasantorika raha nivaly ny fanadiadiana trany. Tranga anisan'ny mampalahelo kanefa tao-diny tsy hita ihany koa ny kolikoly amin'ny tontolon'ny fanabeazana. Efa mahatratra any amin'ny 20 isanjato ny mpianatra nanaovana fanadiadiana no nilaza fa efa niara ny kolikoly ara-pananahana noho ny antony maro samihafa. Anisan'ny mampirongatra ny kolikoly ara-pananahana eto Madagasikara ny tsy fisian'ny lalàna mifandraika amin'ny vantana amin'ity endrika kolikoly ity. Vitsy ireo vehivavy mahasamitorika, ny mpanao erisetra kosa tsy andany miriaria ny anivon'ny fiarahamonina. Raha tsy mbola misy ny fandraisana andraikitra entitra avy amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny hiadiana amin'ny erisetra mianjady amin'ny vehivavy dia ho tandondoza no avy amin'ny vehivavy malagasy indrindra fa ny zazavavy malagasy. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany miditra amin'ny andro 17 ny ady ny Ukraine amin'izao fotoana izao. Miezaka miazo ny renivohitra ireo tafika Rosiana hifehezana tanteraka ny tanàna. Mitantaina hatrany ireo Ukrainiana manoloana izao tsy fiemora ny tafika Rosiana izao. Mitatitra ny andindiny izay vaovao izay afatra Sondrebe sy Mathieu Princy. 13e jour de guerre en Ukraine et les forces russes continuent leur lente avancée vers le centre du pays. Ny toitany amin'ny ilana avaratra Ukraine ny fanapohana bomba nataon'ny Rosiana ny alina teo ka nahafatesana olona manodidina ny 120 raha nitatitra ny voaka. Raha ny angom-baovao frantsay dia nerin'ny tafika Rosiana rehetra mihitsy izao atoton'ny Vladimir Poutine izao. Etsakilany dia nilaza ity filoha ity fa sombiny amin'ireo tafika ihany ireo tonga manafika ny Ukraine ireo. Tsy miatrika ady ireo tafika amin'ny feny sisy tany Ukraine ireo raha nambarany hatrany. Tafika efa voafana sy voatokana ho amin'ny ady no iroso amin'izany raha toka hiady. Fa tafika entina hiaro ny filaminana sy ny anara-maso fotsiny ihany ireo nalefa ireo ho hatrany ny tenany. Mitohy hatrany kosa ny fandefasana ny hira-pirenena Ukrainiana manerina ny tanàna amin'izao fotoana izao. Raha nanakihana ny fandraisana andraikitra ireo tandrefana koa ny filoha Volodymyr Zelensky nandritra ny kabary nataony. Mihamafy hatrany kosa ny fihetsiketsehana any atsimon'ity firenena ity manohitra ireo tafika Rosiana. Eo amin'ny vaovao ny politika kosa indray manoloana ny resabe sy ny resaka inina ely ao amin'natin'ny tambazotra an-tseratsera dia nitondra ny heviny tamin'ny Asin'Andriamalala sy Tokira Marolay Androany ny solombavambahoaka feno Ralambomanana tsiditra ao anatin'ny gouvernemanta ny Antokotiko Madagasikara raha araka izao fanadiadiana manaraka izao. Tsy mitady toerana ary tsy angataka fiaraha-mitantana ny Antokotiko Madagasikara raha ny fanazavany solombavambahoaka feno Ralambomanana Androany. Aparitak'ireo compte fake pomba ny fitondrana matsy
fa mitady toerana mafy ny Antokotim taoriny ny fanambarany ny solombavambahoaka amin'ny fiantsoana fitsopaha-pitokisana. Raha izahay solombavambahoaka Tima dia tsy manana eritreritra hiditra ao anatin'ny fiaraha-mitantana ny gouvernemanta ary tsy mangataka an'izany akory izahay fa ny antso nataonay dia ho an'ireo solombavambahoaka namana izay misolo tena ny vahoaka ary inoko fa rariny sintsiny zay raha miantso an'izy ireo satria raha ny zavatra iaina amin'ny firenena amin'izao fotoana izao raha ireo zavatra ataony mpanatanteraka raha izao korotam-piainana misy atao amin'ny tany firenena izao dia rariny zany fangatahana izany. Inona fa isy solombavambahoaka amaly ny antson'ireo solombavambahoaka Tima raha ny fanazavana. Zay mino sy manantena fa misy ireo namana solombavambahoaka te hiaradia aminay amin'izany zavatra zany satria izy tsy izay Tima rery mahatsapa fa tsy mandendra raha ampirenena nge ny vahoaka mihitsy nefa mikaikaiky fa tsy hoe zay mahasolombavambahoaka anay ka asakasaka ireo solombavambahoaka tsy mahita hoe efa mafy manjo ny vahoaka raha tsy te hiaradia aminay satria efa ny vahoaka mihitsy zao no miantso ka dia zay ny taritana sain'ny solombavambahoaka namana mba hiaraka aminay amin'ny fitsopaha-pitokisana ny gouvernemanta eo. Arak'izany dia andrasana ny toy n'ity antso sy fangatahany solombavambahoaka Tima ireo. Sehatra iray mampitaraina ny mponina iny Ambohitrimanjaka ny fitateram-bahoaka. Efa misy hatrany fivoriana hatreny ATT, ny ministeran'ny fitaterana ary ny tompon'andraikitry ny komina saingy very anjavony fonjany nanao antso avy araka izany bentanana teny antoerana. Asin'Andriamalala sy Tokira Marola. Very anjavony tsy misy fampiarana hatrany ireo hevitra tapaka taorian'ny fivoriana hatrehany bentanana ny Ambohitrimanjaka sy ny ATT na ny atokondra ramosahana ny fitaterana antanety miaraka ministera ny fitaterana. Mampijaloatra ny mpona Ambohitrimanjaka matsy ny sehatra ny fitaterana kanefa tsy avelan'ireo tompon'andraikitra andrenandraikiny ama iola ny vahoaka io ity bentanana lany tamin'ny anaran'ny Antokotim etsy Ambohitrimanjaka ity. Manao antso avy zay omeo anay anaovanay asa vitanay fandaminana ny fitaterana io. Ny antony masy dia zay hoe ny tany fiadinan'ny tanàna zany tsy afaka mandray andraikitra mihitsy amin'ny fitaterana fa zay efa napetraka ministera sy ny ATT eo any no arahana zany hoe manao zay tian'ireo coopérative atao ireo zany no ataony dia mieritreritra ny vahoaka hoe mba aty aminay daholo le tsiny mandeha sy ny ohatrany hoe fanomezana hoe ohatrany hoe le fitantanana tanàna mihitsy zany be ny tanàna sy ny mpiara-miasa mihitsy zany tsy misy andraikitra raisiny eo anivon'ny fitaterana mandray ny andraikitra izay fa eo anivon'ny ATT sy ministera mihitsy tsy mamela anay amahany olana fara hoe zay fotsiny mamahany olona fitaterana eto Ambohitrimanjaka manana namana ane zay manana fiarakodia afaka hifaninana amin'ireo fa apetrao anay ny andraikitra anaovanay andaminanay azy. Raha ho an'ny fankalazana ny fetin'ny vehivavy tamin'ity valomartsa tamin'ity taona 2024 ity kosa dia niavaka ny fankalazana izany raha ny fanazavana. Tanàna Ambohitrimanjaka zany dia nisafidy ny vehivavy sy ny ankohonana safidina fotsiny zay teny zay hoe vehivavy sy ny ankohonana satria zany rehefa diniantsika lalina ny fampandrosoana sy ny fanatsarana ny fitantanana eo anivon'ny firenena zany dia tsy maintsy miainga any amin'ny ankohonana. Zany hoe rehefa tsara ny ankohonana tsara fototra misy fitiavanao misy fahatsatsainao misy fifanajanao dia zay natao hoe mandeha ho azy ny fampandrosoana ato anatin'ny tanàna zay safidiananay zay hoe ny vehivavy sy ny ankohonana zany. Ny fahitana fahajovitan'ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta amin'izao ny asany no anisan'ny antony irosoany ireo solombavambahoaka lanta amin'ny anaran'ny Antokotsika Madagasikara ny fametrahana ny fitsopaha-pitokisana. Azo atao tsara ihany koa ny mahatratra ny fetrisa ilaina ahafana mametraka izay fitsopaha-pitokisana izay hoy ny fanazavana. Onjalalaina Ranaivomanana sy Mathieu Princy. Efa manomboka mametraka ny paikady azona ansonian'ireo solombavambahoaka misa 770 afana mametraka ny fitsopaha-pitokisana na ny motion de censure ireo solombavambahoaka lany tamin'ny anaran'ny Antokotsika Madagasikara. Azo atao tsara mahatratra io fetrisa io ny solombavambahoaka manoloana amin'ny filazan'ny vondrona parlementaire IRD fa tsy ho tratran'ireo solombavambahoaka lany tamin'ny anaran'ny Antokotim ny maro anisa afana miroso amin'ny fitsopaha-pitokisana dia nanamafy ity solombavambahoaka ity fa tsy mivondrona parlementaire ny manosony fa ny solombavambahoaka izy tena mihitsy. Io araka ny fanazavana efa nomena hatramin'izay adidinay andraikitray
manombana ny asan'ny gouvernementa tsy voatery hitovy hevitra nge solombavam-bahoaka ary fantatra tsara mihitsy fa mila maro anisa vao mahatafavoaka motion de censure zany raha nanao an'iny antso iny zahay dia eo mpitadiavana an'ilay maro anisa atafavoahana an'lay izy zay no alovana iantso raha ny feo mandeha ny andala tsara rehetrarehetra eny angeno angoniny tsy sarotra maka an'io enina fitopolo zay efa nilaza foana hoe matonga zay nyroso tamin'io dia satria efa misy ihany koa ny fifampiresahana ny ambadimbadika any eo no ahitana hoe manao ny andraiky ny amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy araky ny fisaina sy ny zavatra hita ve ny solombavam-bahoaka tsirairay avy sa mandray baiko avy any amina vondrona parlementaire fotsiny amin'ny fanatanterahana an'ilay izy. Anisany antony angatahany solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny Antoko-Tima ny fitsipaham-pitokisana ny fahitana fa tsy mahavita ny asany intsony ny gouvernemanta amin'izao. Anjara asan'izy ireo ihany koa ny mitsara raha mahavita ny asany ny mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta na tsy. Mbola hita taratra eny anivon'ny fiarahamonina malagasy ny herisetra mianjady amin'ireo zaza amam-behivavy indrindra fa ireo renim-pianakaviana ho an'ny komina Ambohimanambola dia nisy ny fepetra noraisina ahafahana mihaino sy manampy ireny olona ireny. Mitatitra ny vaovao mialirary nombana sy tokira maro lahy. Maro amin'ireo vehivavy sy ireo renim-pianakaviana no mbola hiaran'ny herisetra isan-karazany na ara-batana io na aran-tsaina sy mitsindry azo lena eny anivon'ny tokantrano sy ny fiarahamonina eny. Anisany ahitana izany ao amin'ny komina Ambohimanambola. Tsy midaza-potsiny fa mandray andraiky ny arovana ireo zaza amam-behivavy hiaran'ny herisetra ny ben'ny tanàna eny an-toerana izay sady renim-pianakaviana ihany koa. Pahalalana no ny arahan'izy ireo miasa ahafahana mamany olana ireo vehivavy tozony izay herisetra izay. Miasa amina fikambanana anankiray pahalalana izy io miaro ny zovehivavy sy ny ankizy indrindra. Ao zany isaky ny alakobia zahay manana misy fotoana ahafahan'ireo olona manana olana manampina ny fikambanana io fa mandray izy dia mihaino dia manoro an'ireo lalana sy rafitra rehetrarehetra tokony arahana raha ohatra ka manana olana amin'ny resaka herisetra na tsindry azo lena ny vehivavy sy ny ankizy. Misy foana ny fahasamihafana eo amin'ny manam-pahefana vehivavy sy ny manam-pahefana lehilahy. Ho an'ity ben'ny tanàna ity, nasongadiny tany amin'ny fampivoarana ny tanàna Ambohimanambola ny ezaka sy ny fampandrosoana. Mahavita zavatra tsara ny vehivavy ho izy rehefa misy ny finiavana. Antony naporosihany ireo vehivavy hiditra ao anatin'ny tontolo politika. Ny resaka fiara-miasa amin'ny tanjona filaminana amin'ny resaka fandriampahalemana, ny fijerenan'ireo tatsaha amin'ny resaka fanampinana azy amin'ny fanomezana masomboly sy hetsika, ny fikarakarana ireo tatatra rehetrarehetra. Dia ny fanatsarana ihany koa ny atao hoe ny fivezivezena ato anatin'ny komunina zany. Mila fitiavana aloha voalohany indrindra hoe tianao le tanàna misy anao dia mametraka ianao mametraka vina, manana vina ianao ary mametraka paikady. Mila manana fahalalana lehibe. Mety hoe misy ny zavatra hoe tsy hita any am-pianarana aloha fa mety ao anatin'ilay asa mihitsy vao hita. Fa ny tena zavatra tena tsara fantatra aloha dia ny resaka fitantanana. Raha ny any ivelany no asindresaka, anisan'ireo vehivavy politisiana mijoro mandray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny fireneny ny filohan'ny vondrona Europeanina, ny Prime Ministre Thailande ary ny ben'ny tanàna ny Berlin. Ankoatra ny tanàna Ambohimanambola, efa ben'ny tanàna vehivavy nijoro tamin'ny fandraisana andraikitra ho an'ny vahoaka n'Antananarivo ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024 ihany koa iny Lalao Ravalomanana. Niezaka nanatotosany andraikiny izy na dia maro aza ny sakatsakana tamin'izany fotoana. Ijanona eny Ambohimanambola ihany isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity iray amin'ireo tompona andraikitra vehivavy voafidy tamin'ny anarany Antoko-Tika Madagasikara ny ben'ny tanàna Ambohimanambola. Amin'izao andro maneran-tany natokana ho an'ny vehivavy izao dia nahita izy raha nilaza fa tokony andray andraikitra tsy ampysalasalana ary ametraka fanambo mazava ny vehivavy malagasy eny anivon'ny fiarahamonina sy eto amin'ny firenena. Mbola mialira ary nombana sy tokira maro lahatrany.
Niampiray indray ny porofo mitohaka amin'ny tenda fa mipaka tanteraka any amin'ireo olom-boafidy ao anatiny antokotiko Madagasikara ny fahaiza mitantana sy ny fahaiza mitarika ataon'ny filomaso Ravalomanana. Iray amin'ireo olom-boafidy tsy mahitana taratra izany ny ben'ny tanàna Ambohimanambola nianatra ny lalam-piofanana momba ny fitantanana. Vehivavy tena mahasahy-mijoro ary mahasahy mandray andraikitra ho an'ny tanindrazany sy ny firenena. Ankoatra ny fitiavana ny antoko-tima sy ny mahazanaka mpanao politika anisoana antenaina raha Garison, antony maro no nanosika azy ilatsaka ho vidiana ho ben'ny tanàna 5 taona lasa teo izay. Efa ben'ny tanàna lefitra tao amin'ny komina Ambohimanambola ny tenany, izao lany ho ben'ny tanàna izao. Sedra maro no nolalovany saingy nametraka fanamby ho vehivavy hitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena ity ben'ny tanàna ity. Tanàna ny Evina, tanàna Ambohimanambola. Dia nahita ny hoe mila olona mandray andraikitra ho fampandrosoana izay tanàna izay. Tena nisy olona mihitsy ny teny tsy vitana vehivavy no manao ben'ny tanàna izany raha eto Ambohimanambola. Fa noho izay antony izay mihitsy koa izany mampamanao défi ohatran'ny hoe défi ho anahy mihitsy ilay izy hoe vitan'ny lehilahy tokony ho vitan'ny vehivavy. Dia ary miezaka mihitsy ary hoe mahavita lavidavitra kokoa, tsaratsara kokoa noho izay vitany rehetrarehetra teo aloha. Ho anahy tsy dia tena hoe nanansarotra loatra ilay fomba fitantanana tato anivon'ny commune, fa na izany ary misy hitako hoe misy fahasamihafana kely ihany satria ny lehilahy izany tonga dia entitra be, autoritaire be rehefa miteny, fa ny vehivavy indray ohatran'ny hoe izany misy fampiresahana foana ny zavatra tao. Dia izay izany hitako ohatran'ny hoe tombony kokoa. Dia finataoko resaka fampidirana ny tsena ao anatin'ny tsena. Tena nandritra ny herintaona ny fampiresahana foana tamin'ny mpivarotra amoron-dalana hoe tsy maintsy midinao tsika raha te hanana tanàna tsara. Nareo ihany koa efa tokony miditra amin'ny ara-dalàna. Dia etapy be dia be mihitsy ny natao izany vao hoe resy lahatra ilay olona hoe mamonjy an'ilay toerana natokana ho an'zareo satria mipetraka fotsiny ilay tsena nandritra ny taona maro. Amin'izao andro natokana ho an'ny vehivavy izao, nankahery ary nanentana ny vehivavy malagasy ahasahy andray andraikitra ho fampandrosoana ny Madagasikara ihany koa ity ben'ny tanàna Tsimma ity. Tokony ara-iasa ho izy ny lehilahy sy ny vehivavy ahatongavana amin'izany tanjona lehibe izany. Izay raha teo no teny filamatra napetraky ny filompanorona ny antoko-tima Marc Ravalomanana hoe miasa miaraka ny fahombiazana. Tokony andray andraikitra be da be satria ny rafi-piarahamonina hatramin'izay moa izany nametraka foana hoe ny vehivavy resaka ny atokantrano no tena hoe anjara andraiky ny lehibe. Fa izaho mahita hoe rehefa miara-miasa ny lahy sy ny vavy tsy misy hoe tia andraikitry ny lehilahy rery na tia andraikitry ny vehivavy rery. Ary izaho mahita amin'izao fotoana fa efa tena hoe efa tena manomboka izany ny vehivavy miditra amin'izay lafin'ny fiariana izay. Resaka ara-tsaina, ny resaka fahavononana sy ny fahavitriana dia tena hoe manatombo ary angamba ny vehivavy raha resaka fikirizana ao anatin'ny fanatanterahana asa anankiray. Mankahery izany ny vehivavy raiso ny andraikitra izay mifanandrify amintsika. Fanehoana firaisan-kina no nentina ireo vehivavy Tsimma amin'ny boriboritany fahatelo, nentina nankalazana ny andro ny valomartsa androany teny an-toerana Asinandria Malala sy Tokitra Marola. Fanehoana firaisan-kina, fanehoana fa akaiky ny vahoaka hatrany ny antoko tiako Madagasikara, izay nentina nanamariana ny andro ny valomartsa ho an'ny vehivavy Tsimma ao anatin'ny boriboritany fahatelo. Niara fandrimbona tamin'ny fanadiovana ireo fokotany moa ny vehivavy Tsimma ao anatin'ny boriboritany fahatelo. Ny hetsika nataonay androany izany dia fanadiovana fahobe niarahany vehivavy mpikamba natao anatin'ny antoko Madagasikara sy ireo vehivavy mpiara-miasa amin'ny solombavam-bahoaka Feno Ralambomanana eny anivon'ny fokotany 430 mandrafitra amin'ny boriboritany fahatelo. Ny toerana nanaovana izany dia natomboka teto amin'ny fokotany Ampandrana Besarety ary ho faranana eny amin'ny fokotany Ampandrana Atsinanana. Ny antony nanaovana an'izao hetsika izao moa izany voalohany indrindra dia fanehoana ny firaisan-kina sy ny fiombonanay vehivavy eto amin'ny boriboritany fahatelo
ary ihany koa ho fanamarinana izao andron'ny vehivavy izao dia ny safidy manokana izahay hanao hetsika ho fanampiana ny mpiarabelona. Ankafaliana sy ankiramo nentin'ireo vehivavy nanao izao asa soa fanasoavana vahoaka izao. Ho an'ny vehivavy antoko tsiky Madagasikara dia tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny andron'ny valomartsa, andro iray lehibe ho an'ny antoko timy ireo vehivavy ireo ary anisan'ny tombotsoa ho an'ny antoko mitatitra ny vaovao Asin'Andriamalala sy Tokira Marola. Tsy afa-misaraka amin'ny fiainana ara-politika ny vehivavy ary manana andraikitra lehibe ao anatin'ny antoko politika. Ho an'ny antoko tiako Madagasikara manokana dia nomena fanofanana mba ho hery vao ao anatin'ny fiarahamonina sy ho an'ny antoko ireo vehivavy. Ny vehivavy tia no resaka androany iarahantsika malala fa ny vehivavy ny anisany hery lehibe amin'ny firenena anankiray ary raha tsy afaka misaraka amin'ny fampandrosoana sy ny demokrasia anatin'ny firenena anankiray vehivavy tia ary izay mahalala mahita fa atao vehivavy tia tena maro no traikefa maro ny fahaizana izay hotrandrahanay ary tsy maintsy ampiasainay ahafahana manampy ny tanindrazana dia izay nataonay androany hoe tsy kisendrasendra no safidinay ny loha-hevitra izay nentinay androany dia ny vehivavy misehatra sy mandray andraikitra anaty politika sy ny fampandrosoana satria ireo vehivavy tia izay maro dia maro ireo mihitsy no tianay hanana ny traikefa hanana an'izany hoe fomba mendrika sy ny etika politika ny esprit d'appartenance ao anatin'ny politika ny fahaiza manao anaty politika ary hiditra tanteraka ao anatin'izany ny vehivavy tia. Ny antoko tiako Madagasikara dia manana olom-bofidy vehivavy maro. Anisan'izany ny ao amin'ny mpanolontsaina ny tanàna. Tsy tokony hipetraka ho fanaka malemy intsony araka izany ny vehivavy raha ny fanazavana. Tena zava-dehibe ny anjara birikentin'ny vehivavy amin'ny resaka politika ny fampandrosoana ny firenena indrindra ny vehivavy mantsy everiny olona hoe fanaka malemy valomaritsika androany fa ny vehivavy dia tena fitaovana mahomby ahafahana mitondra hevitra indrindra rehefa misy fahendrena ao anatiny indrindra ny fijoroana ny fahamarinana moa izay resahako foana hoe be dia be ny sehatra azo anaovan-javatra fa rehefa mijoro amin'ny fahamarinana ianao dia ianao no ilay labozia manazava ao anatin'ny aizina be dia be ka hitondra fanovana eo amin'ny tantaram-piainan'ny firenena. Anisany mijoro satria olom-bofidy tamin'ny anarana tokotiko Madagasikara ary resahako tao anatin'ny famelabelarana teo mirehareny amin'izany tsy mivadika amin'izany satria resaka be ny hoe mpikambana mivadika sy ny sisa fa amiko ilay fananana ny honnêteté intellectuelle ilay hoe mijoro amin'izay tena njoroana ary tsy mivadika amin'izany na dia raviravizina sy tambatambazan'ny olona zavatra hafa be dia be azy dia ny fijoroanao anatin'izay no manambara ny tena mahainao anao sy antony azona antoka fa ianao dia anisany hitondra fanovana ho an'ny firenena. Miankina betsaka amin'ny politika ny andavanandrom-piainan'ny vehivavy ho kosa ny renim-pianakaviana iray ka manentana ny vehivavy izy ireo oliana amin'ny politika. Fa indrindra koa ny fiainana andavanandrom-ponina izany dia tena tafiditra tanteraka ao anatin'ny resaka politika io izay ezahantsika zany hikipinana dia tsika samy malagasy tsotra fotsiny izao ary citoyen libre tsotra zany dia izay ny anisany tena hoe any an-tanana zany ankehitriny hoe rehefa iresaka tsika hoe vidim-bary vidina sakafo andavanandro tsy mijoro fotsiny hoe mpiadiny zon'ny mpanjifa fa mpiadiny zon'ny mpanjifa dia mila asa miaraka aminy. Inona ny dikan'izay asa izay raha ohatra ka hoe zon'ny mpanjifa no resahantsika ohatra hoe fametrahana mercurial aitsika le mercurial zany hoe vidin'entana isan-kerinandro any isaky ny alarobia dia mila avoaka ao anatiny io dia tokony ho fantatra zany ho an'ny mpandray andraikitra rehetra zany hoe izay mpanapa-kevitra zany dia tokony mahita an'io vidin'entana fa tsy normal zany hoe vidin'entana ohatra manomboka volana anankiray dia tafakatra efa ho indroany iny vidiny iny tamin'ny vidiny afaka ray volana zany hoe reny trango reny zany na ohatra raha ka hoe tsy mbola tena tonga eo ny inspecteur ny varotra dia mba efa fantatra zany hoe tafakatra n'izao ny vidin'ny varotra riananina raha mipetraka ilay mercurial. Sehatra anankiray izay mahasahana ny fiainan'ny vehivavy andavanandro satria sakafo hohaniny sy miditra ao am-bavany mihitsy no tafiditra ao anatin'izay. Izay ny tokony andraisana anaovana politika fa tsy ny filazana hoe rianina dia mpanohatra na rianina dia pomba tsy izay fotsiny zany fa tena sehatra mihitsy zany hoe isian'ny andraikitra tena hoe inona ny andraikitra marin'ny vehivavy ao anatin'izay satria izay no ahafahantsika miala ao anatina ady hevitra tsy misy fotony sy ahafahantsika mandroso zany mitady vahaolana ao an'ny firenena. Mijoro amin'ny foto-kevitra tsy voazongozina ny ankamaroan'ireo vehivavy ao anatiny antoko-timina. Izy ireo izay vonina amerina indray ny filoha Marc Ravalomanana sy ny timina eo amin'ny fitondrana any Madagasikara.
ary izay indrindra no mahatonga azy ireo mbola resy lahatra amin'ny antokotima. Efa 17 taona zao dia alivany lasora tompoko no nakaty zao ka noho izany dia no fitiavana an'le antoko sy le olona miaraka amin'le antoko no tena hoe tena na resy lahatra tanteraka tolona ho an'ny tima mba ho tonga amin'ny 2023 io mba ho président Valomanana indray no ho toloany eo mba hiverina satria tena zao dia tena mahangiry toko. Efa nanomboka tamin'ny 2009 ny tolona ka hatramin'izao tolona foana hatramin'izao tsy miala mihitsy ny anohanako Andra Valomanana fitiavako ny tima fitianako Andra Valomanana satria mahavita azy izy. Inona moa ny hafatra fa mahery edy engeneka mba havita soma tsara reo tanora reo mba havita ny asany havita ny adidiny hiasa ho an'ny tanindrazana. Tamin'ny alalan'ny fampianarana na rana ady hevitra moa no nentin'ny vehivavy tia manankalaza ny andro ny valomartsa ho an'ny androany. Fitondrana anisany be fihetsiketsehana ity fitondrana ity saika ainona resaka na skandala hatrany ny mpitondra rehetra ankoatra ny raharam-pirenena anisany noresana nandritra ny fandaharana miara-manonja androany ihany koa ny mahakasika ny skandala ataon'ny mpitondra izay Jessica Miray sy Andry Rakotomalala. Mandroso miemotra kitoto andrakandrana azo amin'tinana ity fitondrana ity avokoa izany. Akoatra ny hoe tsy fahaiza mitantana sy ny kolikoly ary ny kiantrano an-trano saika ho isan-kerinandro dia ainona skandala hatrany ny olona ity fitondrana ity. Niteraka resabe indray mantsy ny mikasika ilay bagage à main. Ny maraina no maly ny ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny mety ho toetry ny andro milaza fa fanapaka-hevitra ny raisiny nandritra ny filan-kevitra ny ministra ny 13 febroary ny fandrarana ny fampiasana kitapo na valizy misy kodiarana atao bagage à main. Ny hariva mitondra fanazavana fa noho ny antony fahamaroan'ny fanondrarana harem-pirenena antsokosoko no antony tsy hanasiana kodiarana ny bagage à main. Fanontaniana mipetraka avy hatrany moa izany dia ny hoe inona no hidirany amin'ny kodiarana. Izany tokoa ny hoe vahaolana tsy nisy nahita enimpolo taona no hitan'izao fitondrana izao. Inona ny idiran'le kodiarana amin'le volamena sa natao anatin'le kodiarana le volamena sa karakory raha ohatra hoe iny volamena iny kodiarana iny no natao problème. Ka io zany a dia na isamizora zany a dia tsy fanipaka amin'ny hevitra ary lasa tsy dia mampimiary mametra-panontaniana hoe misy ministra par accident zany hoe nametraka ny filohany amin'izao fotoana dia hoe tsy azo elana fa na mety ataony eo na tsy mety ataony eo dia tsy azo elana fa tsy maintsy atao ministra eo. Anisan'ny raharaha mitana ny sain'ny mpanarabavao ihany koa ny mikasika ny raharaha kinaps. Fantatra mantsy fa miisa valo no niakatra fampanoavana androany. Isan'izany ny filohan'ny syndicat-ny mpiasa sy mpiasa fito hafa. Tsy ara-drary ny zava-misy ankehitriny hoy ny solombavam-bahoaka Emilia Rambosalama. Dia hitako fa tsy rariny zany zavatra zany a fa teto a dia manampy ny syndicat zany a ary mitaky tsy miambamba ny famoahana ny lehibe ny syndicat io syndicat mpiasa ny kinaps io possible satria voaporofo ve fa contre le rangahy io no nahitana ny zavatra io voaporofo ve fa le rangahy le président syndicat io no mitana an'io boky io ka namokany io namen'olo voaporofo ve zany. Ankoatra izay ny resaka mikasika ny toetry ny andro ny raharam-pirenena ao amin'ny Ukraine sy Russia ary ny fifidianana ny Fransa ihany koa ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany. Tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy angasana fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany Global News no raina hoetrany aoriana izao fampalalam-baovao izao aorian'izay kosa ny fandaharana ahoana mariny Merumi izay ny oronan-tsary ho arahinao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS anio aliny sampana fampalalam-baovao mamy fotoananao rampitsindray veloma tompoko.